masika andro tokana zay ahitansika fitiavana ny présidente Bera zay niditra agnatin'ny Tamatavy indrindra fa miresaka mikasika amin'ny fédéraliste zany angamba zaho tsy hagnano commentaire fa ngoloantsika ny fiaona ela angamba miteny manaka an'agnarabe hoe ahoana moa izy tsy zeny mba ho tonga ty marina ve présidente Bera zahay dia magneteta ny programme. Mangil firy karefa nandiniky zahay na makafaka dia maromaro le candidat nalefanay raiky manana maizy azy roa telo enaky telopolo izy reo fa raiky no nampijanona ny eritreritray filoha anankiray ny mpilatsaka anankiray no nahataitra anay ambarako anareo ny antony voalohany efa ministra izy io fa teto Madagasikara tsy ary nisy ministra ambarako tsara tsy ary nisy ministra iady hoe ny mpivarotranana ny mpanjaitra ny mpandrafitra tokony azo pension asi bravo asitehaka zay zalahy asinareo tehaka zay Androany na afana inidiny taty itafa misika isoragna anazy zay faharoa misaotra anareo mpikarakara na ny komite mikarakara na tongasika teto na anareo tata amin'ny misika isora fa fitiavana lehibe. Panena na ampiasainao amin'izao tontolo zao sy miainga fotony ahoana anao mitena miainga fotony ny lehilahy ampiasainao amin'izao tsy misy fampifanam-pirenena ahoana ny resanao fampifanam-pirenena famitagna olo zany izay mahatonga anahy izay mahatonga sika raha sika ny lany sy maintsy mivory ty malagasy ty anao lalam-panorena ny fagnaraka ame fototrerana malagasy dia ny fédéralisme zany raha lany io lany référendum midémissionne ny tenako dia manao présidentielle vaovao miaraka koa sika